mianatra zany mihira de mampiasa gitara. Raha ohatra kosa ka miteny kosa ny anadahako ataoko zany hoe vivavy zany za zao zany mbalainay ny gitara ny fahatsiarovana zay de efa sy anina mihitsy de maninona moa zany maninona zany fa mizara roa mihitsy zany de aza matahotra iny koa na rehefa za mialohan'izay fa zao nefa ny fanarahana amin'Andriamanitra hoe efa lasa daholo ny mpino miakatra any an-danitra zay za vao lasa zay vao tapa tratrantitra zany ny mpaminany de ahitany zafiny zafy izany noho izy de noho izany zany mila diovina sara ny saina raha ohatra ka misy fahafatesana tampoka miteny Andriamanitra tapitra ny iraka anao mpanaovranao de entiko tsy vatako tsy janoko aty satria mba navita iraka kosa ko ahoana moa no tsy entina dika kely makasika le fananana ny lazainao teo hoe misy ny anao manokana de misy ny an'ny fiangonana ho an'ireo rehetra zay nandeha tany a Jerosalema nanao ny fety tany de mahita an'ilay trano lehibe izay tena mijoalajoala tena voaloko tsara mihitsy izay manamarika hoe tena matanjaka amin'ny fiangonana Kristiana Miara-Mivavaka ao Jerosalema. Izy io ve mitondra ny anaran'ny fiangonana sa amin'ny anaranao manokana mihitsy? Talohany efa nitenenako teto mokony hoe talohany nisy ny tsy fiangonana Kristiana Miara-Mivavaka Tananarivo ty de fa nisy io Jerosalema io de taty ariny izy navozina am'izay ilay fanamboarana alitara satria izay ny sitrapon'Andriamanitra fa itranoko io tsy nanentanako ka na mividy tany an Jerosalema aza za tsy manentana mpino anahy manokana ny trano any Jerosalema anahy manokana ny trano any Jerosalema kanefa trano tsy miaro ny zafy tsy miaro ny zanaka fa zay rehetra tonga any ny misy zavatra ho an'ny fiangonana za sy maintsy mametraka any amin'ny fanjakana ohatra ny any amin'ny hotely reto zavatra tsy azoko ty ana fianako na tsy eo za tsisy mahazo mikitsika ny reto fa za de mametraka ny trano any Moramanga sy ny tobingeza be za mividy toby ihany mbola sy nanentana mpino mihitsy fa Betlehema aloha nanentanako anazy de ny trano any tsy azoko tena fa reto daholo afaka mipetraka ao ny trano any Lakesta io manko zany raha ohatra ka hoe am'izao sy fananako zanaka sy fananako vady zao za sy niteraka nefa mbola sy nanangany zaza hatram'izao ka miresaka asika maha-olombelona ka raha maty ohatra de miala maina mihitsy zany satria hoe tsy mananzanaka sy manambady de ikorontana tahaka le fiangonana anankiray le fiangonana hoe ikorontana hoe anona de aveo miady ny mpiray-tampo amiko ohatra satria lalàna ny fanjakana eto ambony tany raha tsy niteraka na manambady ilay olona dia miverina ka maty de miverina ny ray aman-dreny ny fananany ary efa miverina amin'ny ray aman-dreny koa papako sy mamako antitra sy maintsy zaraina ny mpiray-tampo amiko azonao le izy za zany de manala le mpiray-tampo amiko misy aleo reo hoany aza sy naresaka momba azy fa de fivavahana teo any an-danitra ery koa ny vavahany ato raha maheno resaka avoakan'izy reo nareo any ambadikany resao za fa voafeko tsara eo ary azoko mbola tenenina mafy satria efa nisy fotoana tahaka zany de zay zany zavatra misy ary nataoko nanaraka ny tsy fandarana tsy daholo zareo androany nanaraka fandarana efa niteneniko misy arao fandarana fa misy zavatra ataoko de zay zany lalàna de zany ny izarako anazy tsara raha ohatra nefa zany ka hiady ny fiangonana mety sy ho azonareo tsony Jerosalema miaraka amin'ny radio any satria ohatra hiteny zany mpiray-tampo amiko hoe efa azo zareo Betlehema anjoda ny anahy Jerosalema ny anahy trano vato be ny anahy ohatrohatran'izao ny anahy ny kibota ohatra zany ohatra zany zavatra tsy maintsy misy zany fa zay efa mametraka didy miafina zay efa mametraka ny fananako any amin'ny hotely reto daholo ny fananako itsy didy miafina kanefa kosa amma hoe ray papa ray mama tsy anao tsinotsinona ary sy ametraka an'izao fotsiny any mpiray-tampo amiko za hoe reto mpiray-tampo amiko reto de ampahorinao na hoe orory eo anatin'izany fa sy maintsy misy zavatra ihany apetraka ho an'ny mpiray-tampo amiko ohatra zao hoe efa sy ilaina sony ny camion fitaterana tany iny raha hitadiavanareo vola amin'izany fotoana zany mety soratako hoe ny camion katusy de omeko anao madiodio
azonao de mivoaka iny am'le eltanao le andeviny iny de mivoaka de niza pneu de secours andraza aloha zay tantara ohatra zany camion de itsy fiara 4x4 tsy kosa any apôstôly tsy fientina amy toro filazany sara any fiangonana de raha ohatra ka mandeha ny apôstôly hitondra fanaovanjiro de any fanaovanjiro manokana ny 4x4 zay zany ataotoko ohatr' zay zany le izy ny trano ko any Jerosalema dia trano natao trano vady-piangonana zay rehetra tonga any de afaka miditra ao fa sy aniza ao afaka ivavahana azonao ohatrany hoe karazana rova amivadika hoe fananana rova izy am'zany fotoana zany zay zany le zavatra misy ka mety misy olona mety mieritreritra mipiraita-poango de mialina hoe rehetra zany mandova raha vao maty hoe mpaminany tsia alao anatin'ny eritreritra zany fa za olona misaina fantatro ny tokony ataoko fa ny zavatra foinao rehetra ny fiangonana ny zavatra nao any an-danitra sy dirako iny ny fividianana tany fampandrosoana fiangonana daholo fanentanana zany mahatonga ana mitrerona rehefa mitsoka mody le olona sabaty satria za maniry mba hoe le mpino entiko mpanakarena indrindra ny an-danitra de tereko izy anome zavatra rehefa mirava hoe vidy taolo asika androany zao efa mividy hazo zareto fa mandrafitra de efa manentana ny olona mba andeha ny Betlehemanjota izay zavatra omenao am'ireny na fanatra na ina mijanona ny Betlehemanjota fampandrosoana sy hitanao ve sika hoe mandroso be fanaovan-trano fanotorana tany zay le izy sisy fisalasalana iny ho an'ny mpino raha maty zany sy ilain'ny mpiray-tam-poango zany rehefa vola am-piangonana miala tam'ireo mijanona ho an'ny fiangonana reo zay zany le zavatra misy fa ny fananako manokana kosa afaka soratako ny galopeur any fanaovanjiro petraka eo tsy miesika io raha sy fanaovanjiro ya ny camion ameko any 4 camion ako azonao za mana sprinter anankiray de omeko any mpitoro filazara zay te toro filazara de afaka mampiasa aniny aniny na hoe ampiasaiko iny ataoko Tsuleara Tananarivo ohatra na Fianaransoa na Moramanga Tananarivo mba ivezivezena Pampandriamanitra ohatra zany na hoe atolotra anay ny MK manokana noho ny jaliny MK Timothy ny MK le taloha ka ohatra MK Stéphane na MK Lioka fikambanana MK zany noho izy niara-nijaly tamiko de omeko andrary le sprinter fananako zany fa sisy an'ny fiangonana azonao le izy de ho any fitaterana sono de mipetraka am'le vita masters de ho an'ny mpisorona kosa sy ny ankizy atao trano de 309 sy 309 ivezivezena torana mpisorona de mba hitondrana fanatitra sy ny avan'ny mpampakatra pope de maninona zany zay zany le ataoko am'le didi-pananana fa mila mazava tsara ny saintsika fa lalina koa mifanontaniananao mazava de mazava zay fanazavan'izay ary antenako sinoko fa manokatra masom-panantsirary avy am'ilay asa atao eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra satria zany betsaka le mieritreritra hoe anao asa nefa makaiza marina le vola de ahoana marina fandeha le fiangonana ho aniza marina le izy fa zay zany izy zao mazava tsara mihitsy hoe ny asa ataon'ny olona tsirairay avy amin'ny fiangonana ane de asa izay ahitany soa ary anangonana fananao azy any an-danitra amin'ny fotoana izy tonga any an-danitra ka noho izany ry havana malala zay mandresy miainao anay am'izao fotoana zao aza misalasala tsika manao asa satria reny fafozatsika reny dia mampitombo fananantsika any an-danitra eo ny resaka tany trano zazakely ohatrany anay zao de tsy tambo isaina tsy atao masin'ny olona reny zany natao antsika any an-danitra reny rehetrarehetra reny ka aza sina pourquoi est-ce que mon qu'est-ce qu'il y a bien ao anatin'ny sainy zay ngamba no azo ilazana azy hoe fa ahoana fa makaiza fa maninona isiantikely ngamba aloha sika vetivety mba hidirantsika amin'ny tapany faharoa fandarana avy eo ngataka hira aloha tsika de isianty vetivety fotsiny eny ary de ny raha ataonsika zany velomina fitsavana voalohany fa iny mba tsiko le connexion tena mifeondra izy tena mandeha tsara ny vantanio ka mba efa mipikry
Zay hira zay sika dia fandahana indray amin'izao fotoana izao. Gaga ny olona ray aman-dreny mpaminany dia mety hoe angaha efa ho faty sahady ny mpaminany mametrapetraka zavatra be dia be ohatr'izany. Ohatr'izany mantsy matetika no ka ianao afatrafatra ny manontany anao io Aha. ianao manontany anao hoe raha maty za sy niteraka sady tsy niteraka za sady tsy manambady dia ho aiza ilay fananana. Ianao no manontany anao dia valiko ny fanontany anao. Efa mety hoe amin'ilay olona mety tsy nahakaka hatramin'ny voaloha satria misy fotoana ihany ny olona tsy henona hatramin'ny voaloha ilay fandahana fa zay zany no fanazavanao mahakasika an'izay zavatra izay. Teo moa rehefa nametraka ilay fanontaniana hoe aveza marina moa zany ilay vola izay ahafahanao mividy ny fananao manokana nefa ianao milaza fa tsy volam-piangonana ilay izy ary ny volam-piangonana dia misy fandraisana soratra manokana mihitsy mahakasika ny mivoaka sy miditra. Dia nanazava ianao teo hoe misy le euro alaina avy any à France. Eny euro aloha amin'izay efa lafolafo ihany 23 000 FMG eo. Dia voame ilay izy manitikitika ny sain'ny olona hoe sao dia zay ilay fanampiana avy any ivelany. Avaizaky zany ilay euro. Izy zany raha ny tena marina tokony any amin'ny banky iasako any amin'ny firenena isako ihany za maka vola. Za sy te hiteny hoe afaka tonga dia miditra amin'ny banky Madagasikara za maka vola zay tiako alainy. Manana fahefana amin'izany za anjely moa ka izy ny ahitan'izany hiditra ao anatin'ny banky fa sy te hiteny za hoe maka an'izany sao dia misy misambotra eto fa ataoko fotsiny hoe miditra any amin'ny banky any France dia maka ny vola kanefa tsy azoko ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra fa sitrapoko ny nakazy. Ampiasaiko amin'ny fiainako sy ny filako manokana fa ny vola am-piangonana sy ihany-pino mandeha amin'ny asan'Andriamanitra. Fa ny vola alaiko manokana tsy azoko ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra na dia misy aleko tazy fa tsy maintsy zavatra ilaiko ihany no akako an'azy zany hoe fiveloman-tenako ilay izy noho ny hoe ifezana zavaboary dia fiveloman-tenako ilay izy. Dia zay isika zao manao pasika dia be dia be ny fanan'Andriamanitra tonga Mpaminany dia gaga sika hoe fanan'Andriamanitra tonga Mpaminany dia satria nahoana satria afaka mifampisolosolo zay. Ohatra zao hoe lehilahy dia vehivavy ohatran'izany ka raha ohatra zany zaka hiteny hoe za dia miditra any amin'ny banky eto Madagasikara maka vola amin'izay tiako ampiasana azy fa sy amin'ny asan'Andriamanitra fotsiny dia avy indray ny olona banky zay kay naritra ilay vola tao amin'ny banky azonao ohatra zany ohatra misy mpangala-bola miafina ozy zareo fa ataoko hoe any France za maka euro na hoe tsy haiko hoe any Israel ihany koa za afaka maka vola dia atakaloko fotsiny dia ilaiko zay ihany manakalo an'azy dia za ihany mampiasa anazy dia zay zany mba fa kosa tsy azoko ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra fa mizara roa mihitsy ny fiainako sy ny asan'Andriamanitra. Ny vola omenao makany amin'ny asan'Andriamanitra sy ny fiangonana fa ny vola alaiko ohatra any Israel na alaiko any amin'ny banky fa sy fanarahana tsy hoe misy mpanampy manokana hoe mpanohana na vola alaiko any amin'ny banky eto Madagasikara ohatra mety any Manoro maka na mety any amin'ny Otsivo ohatra zany anahy manokana iny za ohatra te hividy moto dia anahy manokana zay ilay izy dia mizara roatra zany ny fiainako. Fa tsy ao anatin'ilay resaka 12 milliards ntsony io Tsy ao anatin'ny 12 milliards ntsony matetika moa rehefa tena vola be dia tsy afaka tehirizina eto Madagasikara fa ny tsy maintsy vola alaiko kely ka ohatra hoe 10 millions isam-bolana na hoe 20 millions isam-bolana zany hoe vola alaiko ilaiko isam-bolana satria raha ny fanatra zany raha sady manesika vidin'ny tany Betlehem Juda tsy mahatratra mihitsy fa sy hitanao ve hoe sika no fanatra altara dia vita sika hatramin'ny fiangonana sy hitanao ve iny dia sy hitanao ve hoe sika manentana hazo vidiana hazo dia tonga dia fa tonga ny hazo sy hitanao ve hoe mivaingana hatramin'ny ariary mihitsy ny fanatra ato amintsika hoe mivaingana zavatra azo aminy zay no mampazoto ny olona manao an'izay ka mizavatra mizara roa mihitsy zay. Mazava zay efa atombotra dia atombotra efa mananontanina ilay fotoana lehibe izay mampiavaka manokana amin'ny mpaminany satria na dia fanan'Andriamanitra aza izy mipetraka ao anatin'ny vatam-paminany ilay vatana ihany koa dia manana fotoana izay nahaterahana tahaka an'i Jesosy Kristy Tompo izay tsy ankalazaina ny Jesosy Tompo fa ny ianao kosa ankalazainay amin'ny 25 février efa akaiky dia akaiky izay fotoana izay
Matetika rehefa fotoana anatina anniversaire tahaka an'io dia manomana fanomezana manokana ny olona ary samy teanao zay ampisongadina azy daholo ny tsirairay mba atsiarovanao azy manokana hoe ianona dia nanome fiara ohatr'izao, ianona dia nanome zavatra ohatr'izao, ianona nanome vola mitentina ohatr'izao. Dia ho avy zany izay fotoana izay dia anao an'izay fanomezana izay ny olona. Ataoko fa efa nisy ihany koa teo aloha teo. Tsy haiko raha mamerina kely fitadiana isika ny 309 raha tsy diso dia tanatin'ilay fotoana izay anniversaire anao nanomezany mpino an'ilay izy. Samaritana nanome. Samaritana nanome ilay izy anao. Nanome dia tsy vola nomeny fa taratasy misy sora-bola. Dia apôstôly Andreas naka an'ilay izy tany dia tonga dia nividiany tany ilay izy avy teo. Izany hoe iny zany izao fanomezana avy amina mpino. Fanomezana. Dia mety misy anao tahaka an'izay ihany koa zany amin'ny fotoanany hoe hanome fanomezana manokana anao. Dia amin'izay fotoana izay ara zany makaiza indray ny resaka fanomezana. Anao ihany izy io sa ny fiangonana sa ahoana? Ny anareo zany dia izay afatesako ihany. Ny mpino zany rehefa manome zavatra anahy dia sy tokony mieritreritra za ve zany nanome zavatra ny apôstôly Andreas tamin'ny anniversaire dia matahotra za fa raha maty apôstôly Andreas dia omeny any reny ny zavatra omeny. Mamosavy ianao zany. Raha ohatra ka ny zavatra ny fotoana ny fahafatesako sady sinjovinao amin'ilay izy. Ino moa sinjovinao amin'ny fahafatesako? Sy fantatro ara na ianao maty alohako. Tsy tsindrioko fa ilay olona izay nanontany ny tena dia entiko eo anaty anao ilay etaetampony. Dia ianao zany ny tenako hoe ianao zany ve no mamosavy satria zao resaka hoe ampirahalahinana isika mpitiavana. Raha nome cadeau anahy ianao fanomezana amin'ny fotoana io. Zao ianao fa manovana hoe amin'ny fahadimy amby roapolo volana febroary na 25 février fisingerana taona naterahany mpaminany lehibe teto ambony tany teto Madagasikara ato amin'ny Kristiana miaravavaka. Noho izany izanany dia anao zavatra afaly anazy amin'ny fotoana io fa fotoana tokana. Dia ao anatin'izay mety hanome fiarana ny olona. Rehefa manome zavatra anao na fiara na inona aza mieritreritra ny hafatesako ianao raha maty moa zany izy dia ho an'izy tsy zavatra hameko tsy. Dikan'izany ianao misy zany misavy anahy. Fa sy tokony mieritreritra ny hafatesako ianao fa ny fahavelomako aloha no eritreretinao. Ny fahavelomako no eritreretinao. Hoe mbola velona aloha za dia ataovy izay zavatra mahafaly anahy amin'ny maharenao anahy ampanahy. Fa ny fahafatesako zany tsy hainao na maty alohan'ny tompo dia miara-mitava mijanona eto daholo ny zavatra rehetra fa miakatra isika. Dia noho izany sy tokony misinjo ny hafatesako ianao fa ny fahavelomako izao no ataonao izay mahafaly anahy dia afaka manome zavatra anahy ianao fa tsy misinjo izay hafatesako any. Inona raha ianao izay hafatesako? Zany mihitsy. Zay zany no izy. Dikan'izany matoana miraharaha izay hafatesako ianao zany mamosavy. Fa rehefa manome zavatra ampitiavana. Zany mihitsy. Ohatran'ny apôstôly Andreas manome zavatra anahy tena ampitiavana be mihitsy hoe satria itena anao be hoe ka za nanome nina anazy dia alaiko izy zao satria maty izy. Sy tokony mijery hafatesako ianao fa ny fahavelomako aloha izao. Zay no mahakasika an'izay fananana izay angamba tsy hidirantsika lalina intsony fa fanontaniana karaha ihany izy ity mialohan'ny hampidirantsika namana izay araka amintsika eto indray avy eo amin'ny famakiana ny hafatra sy izay fanontaniana izay mbola hoentiny. Ny fiangonana dia raha mahita ny fandrosoana ary ny fanentanana dia raha mahita ny fitsanganana zavatra izay azo ary ilay vola izay arotsaky ny olona dia misy mihitsy mpandray an-tsoratra manokana sy mpitantana manokana hoe reto vola voray nirana zavatra zao sy ohatr'izao. Dia ao anatin'izay hoe fandrosoana ilay fiangonana izay isika dia miorina ara-panjakana tsara mihitsy ary manana taratasy ara-panjakana tsara mihitsy ny amin'ny fiorenan'izay zavatra izay. Angamba ao anatin'ny fiangonana dia tsara ihany fantatry ny olona ny rafitra izay mipetraka ny amin'ny fitantanan'ilay fiangonana. Mety azonao hazavaina ambangivango ve mahakasika izay zavatra izay? Ny rafitra ny fiangonana zany aloha dia za aloha zany filompanorona fiangonana. Ao anatin'ny fiangonana dia misy membre be dia be izay. Ray no maty taminay dia 5 izay dia ray maty 8 zany sisa 4 amin'ireo ohatra efa tapitra ny verin-dalina daholo. Fa za zany no filompanorona an'ilay fiangonana dia misy manko président dia misy vice président. Tamin'izany fotoana zany manko mbola sy nieritreritra hoe ohatr'izao ilay izy. Fa kosa zany
eo amin'ny rafitra ny fiangonana zany dia mazava tsara ny taratasy fiangonana ary mbola afaka ampiny mpiandraikitra ny taratasy fiangonana araka an'izay satria tamin'izany fotoana zany mbola visy zay mbola sonin'olona zato any mbola visy zay dia arakaraka ny avitsinay ny rafitra nataonay fa am'izao zany efa fifoazana efa ngeza be efa mandroso be zao dia afaka manampy zany hoe mivory mpiandraikitra dia zao ny jidina apetraka na ihany ara-baiboly daholo dia afaka manampy fa ansoina foana kosa ny membre zany afaka soloina fa ny filompanorona sy azo soloina satria raha ohatra ka soloinao ny filompanorona dia ohatra ny hoe soloina zany za fa soloina anao ohatra satria anao mitaka eto efa sy misoratra aminao le fanaovan-jiro dia lasa maty le fiangonana fa sy maintsy le filompanorona iny tsy azo soloina mandrakizay fa ny membre ao anatiny afaka misolo isaky 5 taona fa ny filompanorona sy tokony soloina ary tsy azo soloina satria izy kosa ve nanorona dia misoratra amiko zany fanaovan-jiro dia ohatra an'izany dia mitokana ihany koa ny volam-piangonana ny volam-piangonana mitokana mazava tsara satria ianao raha nanome fanatitra sy ampafokareny na hoe volana tany ho an'ny Betlehema na hoe tsy haiko fa nafanati-pamerana na inona an'Andriamanitra iny azonao tsara zay lazaiko zany ka raha za mangalatra amin'ilay volan'Andriamanitra dia maninona zany mangalatra za volan'Andriamanitra nomenao dia nalaiko dia lasa hoe ohatra hoe anjelim-pihodina maninona mangalatra zavatr'olona ve dia alay fa ny volan'Andriamanitra dia ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra fa ny volako ampiasaiko amin'ny filako hividy lamba za dia vidiako amin'ny volako za ihany koa miovaova araka an'izay misy dia vidiako amin'ny volako sakafoko vidiako amin'ny volako satria za manana izay fiainako izay ka men'Andriamanitra fahefana amin'ny zavaboary dia hoe afaka maka izay zavatra tiako alaina za fa ny volan'Andriamanitra ihany voarara za tsy hikitika an'izay fa raha misy kosa pino manome zavatra na manokana dia ohatra zao hoe nanome table de bureau anazy zao hoe de prince ampiasaiko izy izy dia hoy za taminy aleo ameko ny fanaovan-jiro tanao za fa miala amin'ilay izy hoe nanome table de bureau anazy dia raha ampiasaiko dia mandeha foana saiko hoe sao de bedin'Andriamanitra za nandray an'le table de bureau anome volana aloha izy mbola voatsela zany angamba mbola sy ampy iray volana inona hoy izy mpaminany tianao dia inona ny tianao fa vidiako anao dia hoy za taminy hoe vidiany table de bureau za dia nandeha ndray ny saiko nividiny ilay izy ataonao inona hozy izy nefa zay fa manana dia hoy za hoe omeko amin'ny fanaovan-jiro mba misy zavatra metrapetrahana zavatra ao amin'ny fanaovan-jiro ao raha misy fanatitra telo ao amin'ny fanaovan-jiro amidy menaka dia efa mba misy tiroara metrahako an'le vola fanaovan-jiro dia napetrako amin'ny fanaovan-jiro ilay izy dia za miaro tena azonao tsara ilay izy miaro tena zaho amin'ny zavatra ao meno-pino raha misy mitena tsy mpaminany ho anao misy androany zao misy 2 ariary nomena mpitondra tena malahelo zay ana tonga dia nomeko olona mpitondra tena malahelo any koa ny volany za miaro tena be mihitsy zay zany tenako mazava zay mety mba azonao tanysaina vitsivitsy ve azafady mahakasika ny hery velona izay mijoro ao anatin'ny fiangonana ny sampana izay mijoro mandrafitra an'ilay fiangonana amin'izao fotoana izao ny sampana aloha zany dia misy za filompanorona misy ny vice président zany papanay tamin'izany amin'ny taratasy raha-mpanjakana amin'izao dia misy secrétaire sy nisakarafa sy tadidiko daholo manko fa efa tamin'ny folo taona lasa zay le hoe membre sivy zay nanorana an'le filompanorona nanorana an'le fiangonana tamin'izany dia nisy olona zato nanosonifa fa sy tadidy daholo manko le izy satria zavatra efa folo taona fa ato kosa amin'izao misy zany ato mpaminany misy mpisorona misy apôstôly zany hoe misy mpaminany dia misy apôstôly misy mpisorona misy lolona misy levita dia misy ihany koa zany ao anatin'izany ny louange pire misy chorale misy mpitendry fikambanana mpitendry zany dia mpira moa zany dia eo ihany koa mpitendry misy ndray MJ vehivavy zany hoe miaramila ny Jehova vehivavy misy MJ lehilahy miaramila ny Jehova lehilahy misy MK lehilahy ihany fa sy MK vehivavy mbola voanangana MK lehilahy zany hoe miaramila ny Kristy ohatra hoe MK Timoty dia hoe miaramila ny Kristy Timoty dia
misy ihany koa groupe 7 mpikarakara na manokana ohatra ny hoe ny akanjoko tsy azo sasan'izany izy fa ao amin'ny groupe 7 ao zany de vita misy manafatra ny jiana avy any Matolampy andeha nasa lamba ty fotsiny ohatran'izay zany na ny apôstôly ny manasa lamba ireto zany Julie Elia Stéphana Jiana Nini groupe 7 zany zareo mpikarakarana raha manome zavatra zareo vilia sotro raisiko satria fa zany ny asany de misy ihany koa ny MK zany miaramila Kristy talohan'ny MK Timontsy zany de ohatrandrianany zay tsy adino Stéphane MK Lioka BDB zany zareo taloha indray misy ihany koa le vita misy lehilahy mahery Jefta mpiandro fiangonana misy lehilahy mahery Kaleba misy lehilahy mahery Josoa sasany sécurité ny sasany mpandray olona ny sasany levita sasany mpandray mpafolokarena sasany mpitoroteny mitarika fotoana feno de feno zany ny sampana ny vita batisa moa efa sy lazaina antsony ao anatin'izay angamba fandalinareo farany amelony dirantsika ny amin'ny famakiana ny afatra ao anatin'ny baiboly de misy teny hoe ny mpiasa mendrika indray ny karamany marina ekena fa fiangonan'Andriamanitra le izy ary ianao dia fanahy iran'Andriamanitra mitahiraka ety ambony tany hono efa nisy baiko ve avy tany an-danitra na hoe nisy afatra avy tany an-danitra manambara hoe ny olona rehetra manana andraikitra sy ny tompona andraikitra anaty fiangonana dia mandray vola amin'ny fiangonana sa tsy misy an'izay mahakasika fiangonana zay tantaninao misy an'izay ka misy an'izay hoe ny olona mandray andraikitra feno plein temps ohatrany le vita zao tsy miala ao Betlehema mihitsy mpisorona apôstôly moa mena fa tsy aviaka satria mbola sy manambady izy de mpiara-miasa aminazy de omena an'izay fa tsy arakeviny mahavelona fa arakaraka an'izay zava-misy eny ary mankasitraka indrindra ny amin'izay valim-pantena rehetra izay aloha ny avy aty amiko mbola betsaka ny azo apetraka fa ometsika malalaka ihany koa ny mpiaino amin'izao fotoana izao de mampandroso manokana ny apôstôly Andreasy Jehovandriamanitra ny anisoanao Jehovandriamanitra nisoanao lehilahy mahery Jaona de Jehovandriamanitra nisoan'ny ray aman-dreny mpaminany Jehova indrindra isika rehetra ny anatin'ny tokantrano any manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amintsika tsirairay avy zany ny tenako amin'ity takariva ity mpandrosoana manokana ianao satria apôstôly izay mitondra fiangonana ihany koa anatin'ilay fiangonana kristiana miara-mivavaka dia mahita sy mahalala ny zava-misy rehetra sy ny zavatra efa nazavain'ny mpaminany teo reny inona no azonao ambara mahakasika an'izay fiainana notantarainy teo satria dia anisan'ny nahavariana sy nahavalalana ihany le fanambarany hoe za miaraka aminareo ne ka fanavany an-danitra fa tsy le mama-mpaminany resahanareo hoe mama zao de hoe miantahanta eo inona mba azonao ambara aloha mahakasika an'izay izy aloha zany eny efa fantatsika efa fampiresan'ny mpaminany amintsika foana moa zany ndre zany ary ao anatin'ny tokantrano de zay no antony anankiray mahatonga ana misy fotoana rehefa manao fampianarana reny de miteny foana hoe rehefa miantso an'ny mpaminany de atao hoe mpaminany Jehova foana satria raha mama izy zany de le nofo le vatana fa le hoe mpaminany zany de ho fanajanan'le fanahy mamita hiraka de tsy fantatro fotsiny fiatraikan'le izy zany amin'ny sika mpiaino zany hoe nanao ahoana ny fahinontsika anazy fa io moa zany misokatra ho antsika ny afatra rehefa avy eo zany de afaka mandefa ny etaitaponao ianao sy ny fanontaniana zay mba manitikitika ny sainao fa de na za koa ary naheno an'le izy teo reny fanontaniana napetraka rehetrarehetra reny tena taitra ihany hoe mavesatra izy zany tena mavesatra izy zany fa zavatra manitikitika ny mpino daholo moa zany reny rehetrarehetra reny de mety hoe ny fanan'Andriamanitra mihitsy koa nampitena lehilahy mahery Jaona satria be dia be ny olona mametraka an'izany fanontaniana zany satria ny tena mba mifandray amin'ny mpino sy ny ohatr' zany de mino fa de afa-po daholo ny mpino satria io resa-bola sy ny resa-mpananana io no miteraka resa-be sy ny karazany de efa henontsika daholo zany ny tenin'ny mpaminan'i Jehova teo hoe rehefa hoe zavatra omenao anazy manokana zany de efa anazy iny tsy mijery ianao hoe rehefa karaha omeko anao ty de rehefa maty ianao de ohatry ny ahoana fa matoa ianao zany manome zavatra ho anazy de anazy iny zany fa hafa kosa hoe manao zavatra fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ianao fahafoizana amin'ny asan'Andriamanitra de iny zany an'ny fiangonana zay le izy fa raha manontany ianao hoe ahoana ny fahitanao an'le izy teo
tena mahafinaritra be. Za koa raha somary nanongila tsofina mihitsy tatsy ambadika tatsy nalefako mafimafy loha ny radio de nieno anareo mianaka tato mafana mihitsy fandarana ary zay olona misy mandefa SMS mihitsy amin'ny telefonina hoe enjakenjany zany fandarana zany apôstôly fa ahoana izany io fandarana tsy hoe fandarana nomanina akory fa lehilahy Mahery Jaune moa zany ny resaka fametrahana fanontaniana manana ny maha-izy azy izy ary raha mba eto amin'ny firenena zany milaza mba afaka milahatra amin'ireny olona mba manana ny lazany ireny amina fametraham-panontaniana satria efa manana taratasy manokana mampanao gazety azy koa moa zany izy ao anatin'izany ka sao de gagitsika ny anatin'ny tokantrano ahoana koa zany fanontaniana lehilahy Mahery Jaune zany fa amin'ny mampanao gazety azy de sao de eritreretantsika hoe zavatra homanina le izy na zavatra ampamboarina fa zay mihitsy ny toetra mampanao gazety hoe manitsy de fanontaniana tsy miolakolaka de ny mpaminany moa zany mamaly araka an'izay zava-misy zava-marina nambariny mpaminany teo iny ka sao tsika manome tsiny hoe olona zanaka trano ve na ohatr'izany de ohatr'izany ny fanontaniana apetraka amin'ny mpaminany fa zay mihitsy ny mampanao gazety ny mpanao gazety na zara efa atao trano magaga ihany hoe mafy zany fanontaniana zany lehilahy Mahery Jaune fa isorona an'Andriamanitra daholo satria fanontaniana mila valiny daholo reny rehetra reny fa de ngamitsika hiditra ao anatin'ny famakinany afatra amin'izay de hotononiko ny laharana taroby izay misy ny afatra